Miarabatsika rehetra indray diavana nahatratra ity araina fahavalo roapolo ny volana Jona roapolo ambola ity izay mbola ivanjinantsika no hoe miavana amina rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana ny fanahymasina. Iarantsika iveran'Andriamanitra mamono fiarahantsika mamaky ny salamo fahefatra amby-telopolo. Miaraka salamo fahefatra amby-telopolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo dia mitsambikina eo amin'ny andininy fahefatra amby-telopolo. Orenan'izay ny hira raisonja andininy voalohany sy fahefatra amin'ny alalan'ny Tompo mamakitsika ny salamo. Isaoran'i Jehovah rahamanao, eo amam-pamanarany amin'ny fivelarana azy. Jehovah ny fanahy, ary izany mandefa kaofany. Miarama manaza ny Jehovah, ary ao miaramanana ny isika. Ary vino no ratsy, Riandriamanitra inay tsara indrindra, raha inay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao izahay satria mbola mitantaninao, novombinao, narovanao tamina ratsy rehetra nandritra ny herinandro, ary nomenao amin'ny vaovao indray Andriamanitra ny amin'ny voalohany amin'ny herinandro ity. Misaotra indrindra Tompo fa tsy takatry ny sainay ny fahalebiazanao, ny herinao ary ny herinao indrindra Tompo ny mpirizan'ny fahavalinao anao. Menatra anao izahay fitantanana fitahinao anay izany satria mpanamotra izahay. Nanao izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao fa tongataka indrindra Tompo ny famelan-kely avalinao. Diovy amin'ilay rahasoanao fianaraty fotokalovaly izay mba adio ary sasao mikatakatsaka. Kehitriny avy Tompo dia mangataka ny fanatrehanao izao fotoana izao izahay ka tsy toy ny dirana eketo ny voana eto fa azo hery sy haim-panahy avy aminao. Dia ao ireo namanay izay mikasa hamono izao fotoana izao ianao manafainy anamdia. Ny tsy afaka kosa Tompo dia ianao mahita ny antony tsy ahafahana izy ireo. Mapetraka eo am-pelantananao ary izay fotoana rehetra itanterahana eto ary ataonao izany ho voninahitra ny anaranao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay nanaovanay izany fahafatesana. Misaotra ianao. Amen. Misaotra anao izahay ny Tompo Andriamanitra fa tonga indray ity ny fotoana izay naiteninao sy hanambaranao ny afatra aminao. Engany izahay izay tsirairay avy dia mahasamy anaiky dia samy fanamasinao ka indray sy ivelona koa amin'izany tena izany. Mba hitomponay ny fahafarana isanandro isanandro ary hamafisanay hatrany any ny fihavanana manao tomponay. Dia amin'ny anaranao Jesosy manazaka izany fahafatesana. Amen. Bila
anaran'i Jesosy. Amen. Petraka ao fianarana. Ao manakariva ny fiadanany Jesosy Kristy toantsika. Ny pistiny nosoatana Jakoba, Jakoba fahatelo ny andimy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny valo ambin'ny folo no itonana fitrantsika. Ny anandritra ilay volantsika dia noazona no hevitra manao hoe niavana ao ina fa maintsy niteran'andranodonareo no vitampina kely fotsiny vava dia tsy eny tofio dia niavana ao amin'ny tompo. Tapitra loany ny farany ny volana soa izay koa zany hoe tapitra loany koa ny tapitra loany fihavanana. Misy terma tsy tapitra loany fihavanana. Io zany manompa loany fihavanana azy satria rehefa miresaka tamin'ny periky faefatra farafakely no voatsina fitiavana fihavanana ny voaresaka. Fa ny androany kosa rehefa mandika ny pistiny nosoatana Jakoba Jakoba fahatelo dia atsika rehefa resaka fahendrena ny samy rehefa begena tsara ny pistiny io dia hoazo antoka fa ay ny fahendrena dia vily fihavana. Tsy mety misy fihavana raha tsy misy fahendrena. Dia iatsika mandika ny pistiny nosoatana Jakoba fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny valo ambin'ny folo. Dia andeha ny manaza olona anankiray mba hamaky ny andininy fahatelo ambin'ny folo, olona anankiray ny andininy fito ambin'ny folo, ary olona anankiray ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Atao ato olona anankiray ny andininy telo ambin'ny folo. Izy vaonareo hoe sy manam-pahalalana, occasion ny fitoratena tsara, miasa ny fahelefana fahelefana. Fito ambin'ny folo. Fantoanela izay andalim-bomba dia madio atia fiaravana mandeha mialala efa mirakosika hoe vokaty tsy mialala amia tsara Ary vokatry ny fahalalana dia Fihavana tamin'izay mampanosotra fihavana. Soto rehefa menina zay zany biby fito ambin'ny folo valo ambin'ny folo zao fantahina voalohany. Olona manahoana no antsoina hoe iny misy manam-pahalalana. Biby fito ambin'ny folo olona manahoana no antsoina hoe iny misy manam-pahalalana. Tsy ataoko vakina fotsiny dia vita. Olona mpolatena tsara araka ny fahendrena. Antsoina zany zay hoe miantsoina hoe endry manam-pahalalana dia olona mpolatena tsara araka ny fahendrena. Ny fahendrena ny fahendrena zao dia karazana sekoly izy. Sekoly ampianarana ny olona hahainy ay mpolatena tsara araka ny fahendrena. Zay zany ebe ny fahendrena karazana sekoly ianarantsika ny fitoratena tsara momba ny fahendrena. Ao indray misy anankiray ao anatin'ny andiny fa fito ambin'ny folo. Mba mamatisina kina ny fito ambin'ny folo manao hoe fahafahendrena izay avy ambony dia madio aloha ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-poso, be voka-tsoa, tsy mianahana na miatsara velantsika. avaiza ny fahendrena zay ianarantsika avy any ambony. Tadio fa zay rehefa avy any ambony dia manao avokoa tsara avokoa satria avy amin'izy zany avy amin'Andriamanitra. Zany eto zany ny fahendrena avy any ambony dia avy amin'Andriamanitra. Andeha jerena manahoana ny toetrany sy ny asany zany fahendrena avy any ambony zany. Voalohany madio, faharoa ny fihavana, fahatelo ny faefatra raha fahadimy, efaroampo, fahenina, efaroantsoko, fahafito tsy miatsara velantsika. Ireo no antsoina hoe toetra sy asan'ilay fahendrena avy any
ny olona rehetra zay nianana tamin'ny Jesosy dia nahazo fahendrena nahazo fahafahana zay mampiova Jesosy manao hoe mianarako fa malemy fanahy sady tsy miava amikoa hiahita fitsara amin'ny fanahinareo. Ianareo zao mahafinaritra ny Jesosy rehefa mampianatra izy tsy lesona nome fa inona mihitsy raha morala maka manahirana fa ino fiaina mihitsy ny rehetra nino meno antsika zay tena mampianatra zany misy fiainana toetra zay mampitaika amin'ny fampianarana Jesosy nanao zany zay mahasazy tena manao hoe mianara tsy Jesosy mampianatra zany betezana amin'ny Jesosy mitoetrany sy ny fiainany fa reo volazo amin'ny fa fito ambin'ny folo reo mampitaina antsika masina ty fihavanana manefitra mora lahatra be famoranko tsy mianara tsy miatsara vatsy. Farotsaka amin'ny rehefa miforatra amin'ny ambin'ny folo dia tsirairay manaramaky azy amin'ny rahato Jakoba toko fahatelo efa amin'ny foratra amin'ny ambin'ny folo manao hoe kanefa zay fa misy fiangonana mirehitra sy fampiandanina ao amponareo aza mirehirena madaika manotra ny mano izany faheneny zany dia tsy araka an'olona fa araka ny dian-tany any araka ny nofo araka ny demonisme fa zay misy fiangonana sy fampiandanina dia misy fitotanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Amen. Fahendrena vezireny fahendrena anankiray ty fahendrena vitiambany vitiantany ay zany zao misy fahendrena velemony misy fahendrena vitiambany izy no tianao zamakaraha vonokaiko ao misy vonoizy zay iady zao le fahendrena vitiantany zao nazo metso azo fahendrena vitiantany fahendrena araka nofo ary fahendrena araka ny rehefa izy fiangonana mirehitra fifampiandanina firehaniana naingy fanoerana ny maro fitiototanana asa ratsy rehetra rehefa mandinika rehefa misy sekoly mampianatra an'io izy anotanehany sekoly io divoly tanehany io misy olo anankiray tsy sotaneha fa eto misy sekoly anankiray divoly na divolino ary dia mampianatra ny olona izy inaovy mampianarana fianonana fifampiandanina firehaneana raingy fanoerana ny mano fitiotonanana ary asa ratsy rehetra tandreny tsara iaho fa tena anankiray ihany mampiasaina na ao amin'ny sekoly voalohany na ao amin'ny sekoly faharoa dia hoe inona izy fahendrena dia mahagaga hoe ay ve mitovy aminy fahendren'Andriamanitra sy ny fahendreny devoly tsy tena ray ihany mampiasaina samy fahendrena dia mety azo famparantsika manao hoe ay ve ray ihany reo hoe tsy maninona zany sady maninona azo akamba mampiasana samy fahendrena dia tsisy evana handrena fa ny fahendrena mitovy menara sekoly samy sekoly saingy ny olona voaka ny manino tany samy hafa any olona avokany tsy mitovy velively ny avokany sekoly voalohany izy masina ty fihavanana manefitra nanahatra fanondrangono tsy mianana tsy mitsara velatsika ary avokany sekoly faharoa ao mivelona masina sena lehibe tanana sy ny sisa detady tsara ny sekoly zany dia fatarina amin'ny olona avokany zay le lazay Jesosy amin'ny lioka toko fahenina ny fahamelafapolo fa tsy misy azo tsara mamovo ratsy na azo ratsy mamovo tsara fa samy fantatra ny voany avy ny azo rehetra fa tsy misy mamoka avy avy ny tsiro na voaloko amin'ny voaloky efa sekoly voalohany izy zany mamokatra olona masina fivavana nefina ary azo lahatra. Ankoatsy koa
faharoa dia pondirena amin'izay satria rehefa samihafa ny taleha samihafa ny vokany samihafa ny vokatra aterak'izay sy kozona tsara maneny le tena fitetoiava eo amin'ny vanambo avolomantsika kehitriny satria friakevy fotokevitra mihety mandranamalena zao tontolo zao ary efa mahazo doka mihitsy reto a fomba fisaina amizeny voalohany ny antsoina hoe pluralisme ny faharoa ny antsoina hoe concurrence ary fahatelo moa anankiray amin'ny antsoina hoe porteur sain ny faharoa zany porteur sain dia aminay fananaretina mameatsy voalohany ino moa antsoina hoe pluralisme ny pluralisme dia zao hoe ny zavatra rehetra azo atao amora ary tsisy afamanakatsakana zany ny zavatra rehetra koa azo fampiarahana ohateniteny ary tsisy afaka aloitonina am'izany raha misy miteniteny any am'izany dia mahazo tsaratsara tiako izy izany zany dia malalaka tsara amin'ny ataoko sady mahafinaritra azy zay sitrako tsy azo eligelena am'izay zay antsoina hoe pluralisme ary misy fotokevitra amin'n'itsy raha zao tontolo zao ndiona tsy azo fikitiana ny zay mahafinaritra zay tiako samanan'iny eo dia zay zava-misy fa misy tokoa ndraindray na fiamoana azy mareny zay zany hoe aza fampalite mifananaraka amin'iny mila fitanenana zay toetsay zay io le toetsay pluralisme tsy mety tanenana fa fahinena vesy fahinena diantany fa tsy miany ny faharoa le concurrence io concurrence resaka satra varotra raha tena avoaka varotra zay tsy fivotra miny fifanana rehefa mbô fifanana dia zao toetsay fifanana dia hoe ahindrahindra pianahy amilely hafa dia raha tsy manao zay famina tsy fanina izy tsy tafavoaka izy zay toetsay fifanana zay tena ezana dia motsy amsetriny fifandraisana zay tsy maraka fifanana dia maneny ka io koa fahinena vesy tsy natao hoe fahinana zavatra tsy dia manao ao zavatra io fa matetika eo amin'ny fifantanana dia misy naiky tsy fitana ary misy famelezana tsy ampitsitsy mantsy eo ary tsisy indra fonitsy fa dia hoe ny anao zay minna tena ny anao zay asatatra atafavoaka ny tena fa ary ny tsy ahoiazy amin'ny hafa reo zany koa zavatra anankiray misy ite amin'izao fahinena diantany io ary mitanena itsina fa lay ivoly mila fitanena amitsika ny amin'izany zavatra lay anankiray antsoina hoe porteur sain ilezy ny porteur sain dia hoe olona mbola tsy hokaretina nefa tsy hita sotaretina eo ahy izy maragy sainy salama zay zany dikely maragy sainy tanjaka izy mandeha tondralina izy tondralina tena marena dia mandeha eny izy atao miana koa zay mahatonga lay hoe zay mitorana tsy koretinarena da tena avao fampizany tanatena matsika filanany hafa lay aretiny aterona fivavana dia hoe zao jesy maresakiresany hoe porteur rehefa mananonao jesoa tokony mity eo amin'ny fiainam-pakavinantokoa ny toetriny sy ny ataony maka ny aretina zany ao anatiny aretina no zany identifierany am'teo ny sotrotraretina rehefa nandraisana ny jesoa aho iny enatenapelilay toetrany inavo etenale jesoa masina ny fihavanana mandevitra ranahatra tsy hoe tsaravilatsy ary tsy miana fanaiky misy am'izao sady mazoto izany fampona sy fivavana fa mbola matasaka izy izy any zao tontolo zao alio tena dia fafole dimy fafola am'zao koa atoko fahatelo misy telo eo raha koa manao hoe ny vava ilay any mivoany fisaorana sy ny fanozonana ry rahalahy tsy mety raha misy zany misy zavatra tsy possible tsy nefa ataon'olo vava iray any koka iny
teraka teraka fiavana na ifahelera tsinga Jesosy Kristy tonga eo amintsika sady sekoly izy sady pale izy sady leso izy sady teraka izy fahelena ampy ampona fiavanana no fiainantsika izay mahatonga azy na hoe mianara amin'ny fidikany dia hoe ao ianao mpianatra sady mampianatra mahay mahatonga hanao olona kely ty fiavanana ka hamonina fiavanana eo amin'n'izantsika nefa mitsika ny kolompianana voalohany voalohany nefa telopolo kolompianana voalohany voalohany mety faroapolo dia mantarantsika hoe manao olana amin'izany fahelena Kristy izany kolompianana voalohany nefa telopolo manao hoe fa avy aminy nanaovanareo amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahelena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavokamanantsika kolompianana voalohany nefa faroapolo aiza ny eky aiza ny manoravalana aiza ny mpialevy amin'ny tontolo izao tsy nampidian'Andriamanitra fahalalana vany fahelena izao tontolo izao aiza ny fahelena didiatany tsy tokoko eny fahalalana ary tsy azo ianara tsy azo idirana koly fa ilay fahelena tsara dia Jesosy Kristy zay ny fahelena miteraka fihavanana ka rehefa manao hoe fa izy no fihavanantsika. Amen. Tanteraka voalohany Jesosy Andriamanitra zao amin'ny namana Jesosy Kristy tsika. Io tsy matoky na lehilehy ny mpiaro anao, ny tompo ny mpiaro anao, ny tompo ny fiarofanao ny ankavananao, ny tompo mpiaro anao ny ratsy rehetra, eny miaro fananao izy, ny tompo mpiaro anao na mivokana mihitra hatramin'izao ka hombanan'izay fa Andriamanitra ny fiadanana hanompotoana satana faina obeo amin'nytokotrareo ho aonareo amin'ny tontolo. Amen. Andriamanitra irery any voninahitra, ny anarany ray sy ny zanany ary